a dit dans la parole de Dieu, si vous voulez être fiers dans ce monde, que seule la croix du Christ vous rend fiers. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes tellement fiers d'être appelés ton enfant. Nous sommes des fils et des filles de Dieu vivant. Alléluia. Ce Dieu fidèle, oui, ce Dieu fidèle qui ne nous abandonnera jamais. Alléluia. C'est une assurance. Dieu veut voir. Il a dit dans les psaumes, du haut du ciel, Dieu observe les hommes. Et lui qui a façonné leur cœur, il veut voir qui s'attend à lui. Dieu observe sur la terre qui s'attend à Dieu, qui lui fait confiance, qui espère en Dieu. Voilà le cœur que Dieu recherche. Ce n'est pas un cœur qui se purifie par lui-même, mais il a dit, je cherche un cœur qui me cherche. Je cherche un cœur qui s'attend uniquement à moi. Amen. Parce qu'il a dit, parce que lorsque ce cœur va me trouver, lorsque ce cœur va me découvrir, il aura la foi et c'est la foi qui va le purifier. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait de nous. Remercions Dieu et invitons tout simplement le Saint-Esprit à prendre le règne dans ce lieu aujourd'hui. Remercions Dieu, alléluia, merci mon Dieu. Le mot est faible, mais tout simplement merci. Oui, on te reconnaît comme le seul et unique vrai Dieu. On te reconnaît comme notre Seigneur, alléluia. Celui qui siège sur le trône en ce moment, mais qui règne, alléluia. Nous t'invitons aujourd'hui, alléluia, Saint-Esprit. Merci parce que je sais que tu as dit que oui, tu habites en nous, mais il y a aussi cette présence Emmanuel avec nous aujourd'hui, alléluia. Si Dieu est avec nous aujourd'hui, si deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au milieu de nous. Alors si Dieu est au milieu de nous, le Dieu qui guérit est là, le Dieu qui délivre est là, le Dieu Shalom, le Dieu de paix est là, alléluia. Invitons le Saint-Esprit, nous t'accueillons Saint-Esprit et nous t'invitons tout simplement à prendre toute la place aujourd'hui, alléluia. Alléluia. Élève ton âme, élève ton cœur, alléluia, invite le Saint-Esprit en ce moment. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas d'aucun d'entre nous, il s'agit de Dieu, il s'agit du Saint-Esprit, alléluia, prends ta place, alléluia, alléluia, élève, ouvre ta bouche, alléluia. Proclame les merveilles de Dieu. Proclame les bienfaits de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Proclame tout ce qu'il a fait pour toi et tout ce qu'il a fait de toi. Alléluia. Soyez levés au milieu de nous aujourd'hui. Soyez levés, Jésus. Que ton nom seul soit glorifié aujourd'hui. Alléluia. Que ton nom seul soit... qu'on se souvienne de ton nom seul, Jésus, aujourd'hui. Qu'on ne se souvienne pas de moi, qu'on ne se souvienne pas d'aucun d'entre nous, mais qu'on se souvienne uniquement de toi, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Prends la place. Alléluia. Prends toute la place. Prends la place, Saint-Esprit. Tu es digne. Alléluia. Alléluia, tu es dit, nous invoquons ton règne aujourd'hui au milieu de nous. Prends le règne, alléluia. Alléluia, prends le règne. Que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton règne vienne dans notre cœur, Seigneur. Alléluia. Concentre-toi sur ton Dieu, alléluia. Tu es dans sa présence en ce moment.
Dispose ton cœur dans la présence de Dieu. Dispose ton cœur dans la présence de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu a dit, là où Jésus allait, partout où Jésus allait, il faisait du bien. Alléluia. Et aujourd'hui aussi, il veut nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Jésus était rempli, plein de grâce et de vérité. La parole est là. Mais il veut aussi que nous soyons comme ça. Là où nous sommes, il veut que nous soyons pleins de grâce et de vérité. Alléluia. Que nous émanions ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci parce que c'est toi qui le fais, c'est toi qui agis. C'est toi qui œuvres du début à la fin. C'est toi, uniquement toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons honorer ta présence. Nous voulons honorer ton nom aujourd'hui. Alléluia. Oui, conduis nos bouches, Seigneur. Non pas ce qu'on a pu préparer, Seigneur, mais nous voulons tout simplement lâcher prise dans ta présence. Alléluia. Oh, chérie Braga Sandalaya, lâche prise dans la présence de Dieu. Alléluia. Lâche prise dans la présence de Dieu et abandonnons-nous complètement à lui aujourd'hui. Oh, chérie Braga Sandalaya, Bababaraya, Sharaya, Cérébra. C'est l'Esprit qui le fait. C'est l'Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui œuvre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier de joie pour le Seigneur? Alléluia. Un cri de victoire. Alléluia. Yes. Amen. Alléluia. On va commencer la louange. On va louer le Seigneur de tout notre cœur. On va louer le Seigneur de toute notre force. Amen. De toute notre pensée. De toute notre âme. Alléluia. Il y en a qui se réjouissent ici. Est-ce qu'on peut bouger pour le Seigneur? Connaissance, j'entends ses louanges avec tous les anges.
demande amen. Alléluia. 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 Nous sommes heureux. Comme Tati Colombe elle a dit au tout début, pendant l'intercession, heureux sommes-nous. Heureux sommes-nous. Amen. Et le sujet de notre joie, c'est Jésus. Alléluia. On a toutes les raisons du monde pour nous réjouir en tout temps. Alléluia. Paul, il a dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Alléluia. Il l'a répété 2 fois parce qu'il y a bien une raison. On a toutes les raisons du monde pour nous réjouir en tout temps. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, réjouissons-nous. Amen. Alléluia. On va encore savourer la présence de Dieu. Disposons encore tout notre être entier. Disposons notre cœur, nos oreilles spirituelles pour l'entendre, pour recevoir de lui. Alléluia. Tu es merveilleux. Ta présence est magnifique. Alléluia. Alléluia. Tu dis vrai, Seigneur, quand tu dis, oh, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Oh, tu es bon. Tu es bon, tu es merveilleux. Cela, on ne peut pas l'expliquer par nos pensées humaines, mais tu le prouves. Tu le prouves par ton esprit. C'est pour ça que tu invites tout le monde sans cesse. Le monde, ton esprit œuvre dans ce monde pour les attirer à toi. Et tu veux les inviter, tu leur dis, oh, goûtez et voyez combien je suis bon. Tu as dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Dans toutes nos activités, ce monde qui est dans leurs préoccupations, tu veux tout simplement avoir une toute petite attention. Tu leur invites, arrête, tourne-toi vers moi et sache que je suis Dieu, celui qui t'a fait, celui qui t'a créé. Je t'ai créé pour m'appartenir. Je t'ai fait pour moi, pour demeurer en moi, pour demeurer à mes côtés et pour être avec moi éternellement. Voilà pourquoi je t'ai fait. Oh, si toi tu entends, là où tu es en ce moment, n'endurcis plus ton cœur. Là où tu es en ce moment, n'endurcis plus ton cœur. Le Seigneur, il dit, aujourd'hui est le jour du salut. Oui, je t'invite, toi qui te dis, qui est fatigué, qui est chargé, viens à moi et je te donnerai le repos. Non seulement tu es bon, mais tu es grand. Alléluia. Tu es puissant. Tu es... Alléluia. Oh, que tout ce qui remplit ton cœur soit comme un chant aujourd'hui. Oh Seigneur. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, oui, combien Dieu est grand. Oui, c'est ça, Seigneur, tous verront combien tu es grand.
Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Imprègne-toi des paroles. Concentre-toi sur les paroles. Alléluia. Yes. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Yes. Au son de sa voix. En âge il vit, car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu
combien tu es grand. Alléluia. Alléluia. Combien tu es grand. Tu es majestueux. Alléluia. Tu as dit aussi, Seigneur, que dans les psaumes, tu as dit la voix de Dieu est puissante. La voix de Dieu est majestueuse. Mais nous aussi, quand nous déclarons, quand nous proclamons, Alléluia, tu fais bouger les choses. Alléluia. Ton esprit est en mouvement. Et nous le croyons, ton esprit est en mouvement en ce moment. Alléluia. Oh, Alléluia. Nous reconnaissons ton œuvre. Nous reconnaissons les traces de tes doigts, Seigneur. Alléluia. Nous reconnaissons que c'est toi qui étends ta main en ce moment. Alléluia. Nous reconnaissons qu'il y a toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Tu agis. Alléluia. Alléluia. Nous voulons encore continuer à te louer, Seigneur, parce que nous reconnaissons vraiment, oui, nous reconnaissons vraiment, maintenant nous comprenons que c'est vraiment pour te louer que nous existons. On comprend vraiment maintenant, quand on se tourne vers toi, David, il a dit, quand on se tourne vers toi, on est tout de suite rayonnant de joie. Et cette joie, c'est de la louange, alléluia. Quand on est heureux, c'est de la louange. Exprime ta louange. Tu peux exprimer ta louange envers Dieu par différents moyens, alléluia. Mais voilà pourquoi nous sommes faits. Voilà pourquoi nous sommes créés. Notre vie est faite pour exprimer les louanges de Dieu, alléluia. Que ce soit par notre bouche, que ce soit par notre joie, alléluia. Que ce soit par nos sourires, alléluia. Nous te louons, nous t'exaltons, alléluia. Continue de te révéler à nous. Il y a encore plus en toi. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, il y a encore plus en Dieu. Alléluia. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Il y a encore plus en lui. Alléluia. Ne te contente pas de ton état en ce moment. Il y a encore plus en Dieu. Alléluia. Mais il a dit, ouvre juste ton cœur. Et moi, je vais déverser ma grâce sur toi. Alléluia. Alléluia. N'oublie jamais que tu es déjà abondamment béni. N'oublie jamais que tu es profondément aimé par ton Dieu. Alléluia. N'oublie jamais que tu es déjà hautement favorisé par Dieu. Alléluia. Tu as la faveur de Dieu. Alléluia. Cela, c'est son mérite. Alléluia. Est-ce que tu peux élever tes mains juste? Alléluia. Oh, Alléluia. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix
ensemble aujourd'hui. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Amen. Alléluia. Nous sommes nés pour le louer. Nous sommes nés pour l'adorer. Nous sommes nés pour prier, pour avoir une communion parfaite avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi il nous a façonnés, pour être en communion parfaite avec notre Dieu. Alléluia. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Alléluia. Quand Dieu a voulu... il y a une fois où j'ai déjà témoigné que durant ma marche en tant que chrétienne, j'ai déjà témoigné qu'il y a des fois où j'étais chrétienne, mais j'étais quand même divisée en deux parce que la chair prenait trop le dessus et je vivais tout simplement pour plaire aux hommes. Mais quand Dieu est si bon. Et quand Dieu, il ne lâche pas, mais il a dit, je veux que tu entres dans cette relation authentique avec moi. Et quand il m'a appelé, j'ai compris que la clé de notre victoire, c'est de regarder à lui. Tout vient de là. Parce qu'il a dit que tu ne peux rien faire sans moi. Tu n'arriveras à rien sans moi. Quand tu te tournes vers moi, il y a l'Esprit de Dieu qui agit dans notre vie tous les jours comme un aimant. Il nous attire. Parce qu'il a dit, tu es mon enfant. Il a dit dans 1 Corinthiens 1, versets 8 à 9, il a dit, Dieu vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quelle confiance nous pouvons avoir à partir de ça. Il a dit, je m'occuperai à ce que tu sois ferme dans ta foi au jour de la venue de Jésus-Christ. Et au verset 9, il a dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Amen.
c'est dans la communion, c'est dans notre communion avec Dieu que Dieu nous affermira. Amen. Et il a dit, j'insisterai jusqu'à la fin. Quand nous devenions enfants de Dieu, il a dit, maintenant tu es à moi. Rien ni personne ne peut t'arracher de ma main. Je m'occuperai à t'affermir dans ta foi jusqu'à la fin. Voilà la parole. Jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et il œuvre en nous attirant, il œuvre en nous. Merci Seigneur. Alléluia. C'est toi qui le fais. C'est toi. Tu as dit jusqu'à la fin, je veux que tu sois irréprochable. Jusqu'à la fin. Ayez confiance. Maintenant, ayons confiance en Dieu. Soyons bâtis dans notre foi. Il a dit aussi dans Acte 15, verset 9, c'est la foi qui purifie notre cœur. C'est la foi qui purifie notre cœur. Amen. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, ayant purifié leur cœur par la foi. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit, en ces derniers temps, soyez plus conscients de moi. Soyez plus conscients de qui je suis. Soyez plus conscients de ce que j'ai fait de vous, au lieu tout le temps d'être conscient constamment du péché. N'ayez plus conscience du péché. Ah, ma foi, cœur pur. Mais il a dit, aie conscience de moi d'abord. Parce que c'est par la foi que tu obtiens de moi que ton cœur se purifie. Amen. Alors voilà l'appel de Dieu pour tous ses enfants en ce moment. Il a dit, viens à moi et contemple-moi. Regarde à moi. C'est pour cela qu'il a dit dans Hébreux 12, 2, ayons les regards fixés sur Jésus, celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. C'est lui qui œuvre continuellement en nous. C'est lui qui nous attire constamment en lui. Alléluia. Voilà, j'ai compris. Et c'est là que j'ai compris que je n'ai plus à lutter pour obéir. Alléluia. Vous savez, quand on a chanté tout à l'heure, la parole a dit, je suis né pour t'obéir. Alléluia. Parce que nous nous rendons compte, maintenant nous saisissons. Ah oui, Dieu, tu es bon, j'ai confiance en toi. Et j'aime t'obéir. Amen. J'aime t'obéir. Parce que tu es digne. Tu es un Dieu qui est digne d'honneur. Tu es digne de crainte. Et tu es digne qu'on t'obéisse. Amen. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'imperfections en nous. Il y a encore beaucoup de manquements dans notre vie. Mais Dieu, il a dit, aie plus conscience de moi. Amen. Sois plus conscient de moi, de qui je suis et de ce que j'ai fait de toi. Alléluia. N'oubliez pas. Il a dit, quand Jésus-Christ il a ressuscité, il a dit, vous aussi, vous êtes ressuscités avec moi et vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Alléluia. Alléluia, c'est une vérité. C'est une vérité et c'est à partir de cette vérité que coule. C'est-à-dire, Dieu a dit, venez boire. C'est ça, regardez à Jésus. Venez boire à l'eau de la vie. Et quand vous buvez à l'eau de la vie, cette eau va devenir une source d'eau vive et ça va jaillir. Alléluia. Ça va jaillir. Ça va jaillir pour nous, mais aussi pour notre entourage. Alléluia. Tout vient de lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble? Il est notre source. Amen. Dieu est ma source. Dieu est ma source. Alléluia. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne. Digne es-tu
de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton. Let's go. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton seul nom. Encore digne es-tu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton seul nom. Alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, tu es digne. Alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame
Est-ce qu'on peut crier de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! 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 Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Maintenant, on va inviter le prochain serviteur de Dieu à prendre la parole. Alléluia. Ndoti ke tena mbola ifantoka tanteraka foana fanatrehan'Andriamanitra. Ndao ataontsika mifoatsika rehetra ity ty hoe ho proclamer-tsika amin'ny vavantsika hoe tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Amin'ny fotsika rehetra. Alléluia. Alléluia Jesosy. Tena tsisy Andriamanitra ohatranao tokoa. Ianao ilay Andriamanitra iray zanaka fanahy. Iankofana mandrakizay. Mena voninahitra mandrakizay. Ianao ny anton'ity fivorian'ity androany. Ianao ny anton'izao rehetra zao. Ianao ny antom-piasinay. Ianao ny anton havelomanay Jesosy. Iankohaka aminao amin'ny herinay rehetra, amin'ny fonay rehetra, amin'ny sainay rehetra Jesosy. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Encore. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. 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 Il n'y a pas d'autre Dieu que d'autre Dieu que toi. Alléluia. Msota Jesosy mifanatr'i ianao. Misaotra fa eto amin'ity toerana ity ianao. Tsy veromainy izay tonga eto androany. Alléluia. Misaotra Jesosy afaka miankohaka aminao amin'ny fonay rehetra. Manome voninahitra ny anaranao amin'ny fonay rehetra. Misandrahaka Jesosy misandrahaka amin'ny avon-drindra. Alléluia. Amen. Alléluia. Falamieravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mamaky tenin'Andriamanitra tsika izara tenin'Andriamanitra fohy fotsiny alohan'ny hidiran'ny mpanompon'Andriamanitra. Ao amin'ny Isaia
43:19. Isaia 43:19 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izao efa hanao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy halala izany va ianareo? Eny, any an'efitra no anaovako lalana, ary any amin'ny tany lao no asiako ony. Amen. Halleluja. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity Andriamanitra dia manomana ny fontsika hoe hanao zava-baovao. Halleluja. Izany hoe tsika izany isan'andro tena tokony handrandra zava-baovao foana avy amin'Andriamanitra. Amen. Dia misy fanontaniana mipetraka nefa androany hoe inona marina aloha ilay inona marina tokoa aloha izany hoe zava-baovao. Inona ny atao hoe zava-baovao? Izay mihitsy ilay izy. Tsy hoe zavatra mahafinaritra antsika foana natao zava-baovao. Natao hoe zava-baovao tsy hoe akanjo vaovao, tsara be, vaovao e zava-baovao. Tsy voatery zavatra hafinaritra foana zava-baovao. Marina ny valitenin'ny Taty Colombe, zavatra mbola tsy hita amin'ny masontsika, mbola tsy renin'ny sofintsika natao hoe zava-baovao. Indraindray tsika mety mandalo ihany ohatra hoe situation difficile, zavatra mbola tsy niainanao mihitsy. Dia tena gaga ianao hoe Jesosy fa ino ity tena zava-baovao. Fa Andriamanitra nefa efa niteny an'izay hoe izy zava-baovao. Dia eo amin'ilay tohan'ilay tenin'Andriamanitra nefa izy dia miteny hoe any an'efitra hozy izy no anaovako lalana, ary any amin'ny tany lay no asiako ony. Izay izany ilay zava-baovao. Inona ilay zava-baovao anatin'izay? Mety hoe mbola tsy niainanao, mety hoe inona re? Ohatra fotsiny hoe ny asitsika izany dia tsika izany dia efa izay, efa nahazatra antsika foana hoe rehefa miasa dia tonga ny faran'ny volana dia mandray karama. Dia efa izay foana izany hoe mandray karama rehefa tonga ny faran'ny volana. Tampoka eo nefa mety misy fotoana tonga ny faran'ny volana, mandeha ny fotoana tsisy karama. Zava-baovao sa tsy zava-baovao? Zava-baovao satria zavatra mbola tsy niainanao. Dia eo nefa Andriamanitra ilay miteny amintsika hoe teninao mihitsy hoe misy fahamainana, misy tsy fahampiana, misy tsy fisiana, fa eo Andriamanitra nefa ilay miteny hoe hanokatra lalana hozy izy any amin'ny tany ay. Dia inona koa ny zava-baovao mety hoe hiainantsika indraindray? Fitarian'ny Taty Colombe teo nisy fotoana izy niteny hoe olona hozy izy tena akaiky anao, tena tsy ampozinao mihitsy hoe anao an'izany aminao ve, nefa nanao an'izany taminao. Tena zava-baovao. Satria tsy hoe matetika fa izay mihitsy ny tokony izy hoe olona tena akaiky anao izany, tena tsy hanao ratsy anao, tsy hanao an'izay mety hoe tena hoe tsy zavatra tsy tena hoe nanafotoana anao e. Dia zava-baovao koa izany rehetra izany. Fa izao Andriamanitra tena nampanantena antsika hoe hanao lalana. Ao anatin'izany rehetra izany, ao anatin'izany zava-baovao tsy takatry ny saintsika, tsy mbola niainantsika izany nefa dia Andriamanitra ny teny hoe hanao lalana izy. Eo hozy izy, et des fleuves hozy izy. Ataoko amin'ny teny gasy. Eo amin'ilay tany lao izy no asiako ony, eo amin'ilay tany maina, eo amin'ilay tsy hainao iny, tsy hitanao iny izay atao, eo izy no asiako ony, izany hoe handefa rano izy eo amin'ilay fahamainana tanteraka iny. Alleluia. Alleluia. Tsika izany ao anatin'izay mety hoe situation iainantsika. Dia andao tena ho atao fiainana izay, ho ataontsika
tena ho teny ho iainantsika izay teny izay hoe Andriamanitra efa niteny hoe any amin'ny désert izy any dia hanokatra lalana. Dia ho vakiantsika eo amin'ny Jean 14:6. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izy Jesosy hoe hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Alleluia. Azonareo ilay izy tamin'ny voalohany Andriamanitra niteny hoe hanokatra lalana. Fa noho ny taty aoriana rehefa tonga Jesosy, dia Jesosy mihitsy no niteny hoe izany lalana. Alleluia. Alleluia. Andao tena andeha tsara eo amin'ilay lalana marina. Fahamarinana hozy izy Jesosy, fahamarinana. Dia andao izay no ataontsika fiainana manomboka izao. Na inona mety, na inona marina mihitsy izany hoe tena feno ady lalovana indraindray tena tsy takatry ny saina intsony fa tena hoe inona rety. Fa andao fotsiny tsika andeha tsara eo amin'ilay lalana marina. Dia Jesosy Kristy, ilay fiainana. Izy ilay niteny hoe izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amen. Nisy zavatra ohatr'izao ny ainanay indray mandeha izay. Tantaraiko ilay izy tsy dia tena hoe ilay resaka hoe zavatra nitranga tany amin'ny vakansa ilay izy, tsy ilay vakansa loatra no tiako tantaraina fa ilay sary ao anatin'ilay izy izany no tiako hoe nangalako lesona dia tiako saraina amintsika. Tamin'ny été izay nandeha vakansa dia rehefa nandeha vakansa izany izay dia hoe andao hitaingina sambo e. Dia lasa izay nandeha nanofa an'ilay sambo kely sans permis ireny. Dia za zany ohatran'ny hoe afinaritra be zany mitaingina sambo zany e. Izay rehetra moa zany tena hoe nentanentana falifaly fa hoe hitaingina sambo. Dia ilay izy sambo kely, ilay sambo kely ilay afaka hoentin'ny olona rehetra ireny. Dia lasa amin'izay zany dia lasa nitaingina an'ilay sambo. Dia izay moa zany satria moa zany ny ray mpianakaviana zany hoe efa zatra mitondra fiara be ohatr'izany. Ianao ary mitondra an'ilay sambo e. Dia ok, dia rehefa reraka ianao dia hoentin'ny pasteur tanjona indray, ok. Satria hoe adiny telo zany izay nitaingina an'ilay sambo. Dia rehefa nandeha vonitra tao anatin'ilay sambo aloha dia niditra. Dia niala teo amin'ilay marivorivo. Vao nandeha kely teo loloha teo fotsiny dia efa hozy izy. Ilay ohatran'ny sarotra izy izany Teo izany dia hoe inona rety e. Satria izany tena sarotra tokoa ilay izy satria ilay onja manohatra ny direction anay. Izay makany dia ilay onja makaty dia manohatra ilay direction. Teo amin'izay mihetsiketsika be amin'izay mihetsiketsika be amin'izay ilay sambo tena hoe tsy nisy fafinaretana na dia kely raha. Fa tena hoe fimenomenomana tena hoe sady amin'izay tsika tsy nomena gilet akory, tsy nomena ilay olona gilet akory. Za moa farany tena hoe ajanony ery dia rehefa miverina nareo dia hiverena eo Tena hoe hialan-daharana mihitsy. Dia ny farany moa izany tena tsy lasa lavitra izay tao anatin'ilay sambo. Tena hoe ampidino ilay encre dia andao hijanona eto dia eto izany no milalalalao rano. Fa tsy afaka nandeha tany amin'izay neritreretinay. Tena hoe nikorotana ny taty anaty tena hoe nandrobaka ny fiadanam-po mihitsy ilay izy tamin'izay. Dia inona no tiako hatongavana amin'ilay izy. Dia noho ny avy eo moa izany rehefa nilamindamina dia mehasa dia sisa hoe vao tsy haiko roa volana alohan'izay angamba ny nandeha tamin'ilay marche pour Jésus iny dia rehefa tonga teo amin'ilay plasy amin'izay dia
dia mandeha amin'izay le louange dia nisan'ilay hoe j'ai Jésus dans mon bateau za tena anisan'ny nandidia be mihitsy tamin'iny sa tena mihirahira be j'ai Jésus dans mon bateau fa dia miazany aiza re zany zao ve zany le hoe j'ai Jésus dans mon bateau dia tena ohatr'izany mihitsika amin'ny fiainana andavanandro indray tsy iainantsika akory le zavatra eritreretintsika hoe iraintsika tsy iainantsika akory le zavatra eritreretintsika hoe iraintsika indraindray fa tena ohatrany hoe lasa hoe izay fotsiny izany e fa tena nangalako lesona mihitsiny izay hoe tena mila iainana ny zavatra iraina ny zavatra heno ny sofina tena mila iainana zay tena mety hoe natoko be hoe ny loham-pianakaviana mihitsy mitondra an'ilay sambo fa tena zay kely fa so ihany fa amin'ny tena fiainana indray izy aloha tsy izay fa tena mahatoky izy tena hoe loham-pianakaviana voninahitra ho an'i Jesosy dia izay no tena tiako antongavana androany hoe Jesosy ilay lalana sy famarinana ary fiainana tena ho ataontsika lalana Jesosy lalana marina fiainana Jesosy io fiainana io zany tsy le eritreretintsika hoe ahoana zao rotoroto ny fiainana izao hoe tsy izay le fiainana tena tsy izay kay le fiainana tsika kay tena tsy tokony hiteny an'izany tsony fa Jesosy le fiainana Alleluia amen dia Jesosy ilay lalana marina mahitsy andao andeha tsara amin'ilay lalana mahitsy fotsiny andao tsy herikerika na hivilivily lalana fa andao tena hoe hibanjina an' Jesosy dia andeha eo amin'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana amen tena hoe misy an'izay rehetra ilaintsika eo amin'i Jesosy andao andeha araka ny sitrapony fotsiny ny zavatra tena ilaintsika ane dia fifaliana zavatra tena ilaintsika ane izay ampiadana antsika fiadanana fa tsy azontsika tsy voatery hoe tsy amin'ny materiel na zahoantsika an'izany fa tena hoe avy amin'i Jesosy ilay fanonteny tamintsika hoe indro fiadanako no omeko anareo amen fahasambarana izany le nitany sainy taty Colombe rehetra teo tamin'ny intercession hoe sambatra ny olona mangetaeta ny fahamarinana fa izy no vokisany tsika zany tsika ane sambatra eo amin'i Jesosy daholo zany rehetra zany andao tsy hiazakazaka be tsony hoe hiazakazaka amin'ny fiainana andao hiazakazaka ao any amin'i Jesosy tsy le fiainana eritreretintsika hoe métro boulot dodo tsy izay le izy fa andao tena hiazakazaka foana ao any amin'i Jesosy amen dia tenin'Andriamanitra farany ao amin'ny Hébreu 10:38 izy atao hoe rehefa mandeha araka ny sitrapon'i Jesosy tsika dia mety ny zavatra rehetra araka ny sitraky ny fony Alleluia teny dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ny oloko marina dia ny oloko marina dia velo ny finoana fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahiko amen Alleluia tena izay ny tenin'Andriamanitra amintsika androany andao tsy hihemitra izany tsony andao tsy hihemitra izany tsony andao androso foana eo amin'ilay lalana marina eo amin'i Jesosy ahoana nafantaranao hoe mandroso ianao rehefa feno etaeta foana ao anatinao isan'andro afantatra bebe kokoa momba an'Andriamanitra afantatra bebe kokoa momba an' Jesosy mbola tsy izay efa fantatritsika izay haintsika izay ihany eo amin'i Jesosy mbola betsaka ny zavatra tsy fantatritsika eo amin'i Jesosy andao tena hoe hikatsaka an'izantsika isan'andro amen mandroso ianao
rehefa mandiny tena foana hoe inona mbola tsy mety, inona mbola tokony hovaina. Mandroso ianao rehefa tsy mandinika ny hafa fa ny tenanao foana aloha no dinihanao voalohany. Mandroso ianao rehefa tsy miverina intsony amin'ilay zavatra efa nanafahan'i Jesosy anao iny. Amen. Maro ny zavatra efa nanafahan'i Jesosy atsika tsirairay avy sa tsy izany? Dia mandroso ianao rehefa tsy miverina amin'iny intsony, miempotra ianao raha ohatra ka mbola miverina amin'iny. Nefa hoy izy Jesosy hoe tsy sitraky ny foko hozy izy. Fa raha miempotra izy hozy izy dia tsy sitraky ny foko, tsy sitraky ny fanahiko. Nandao tena hanao an'izay sitraky Jesosy. Dia androso mandrakariva. Amen. Mandroso ianao rehefa manaiky tena hoe manaiky ny fonao ho ahitsy ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Amen. Amen. Halleluja. Izay teny izay nozaraintsika no zaraiko tamintsika no andeha hiaraka hivavakantsika tompoko. Halleluja. Misaotra fanahy masina. Misaotra Jesosy. Misaotra amin'ny asanao. Misaotra fa hainao no miteny. Fitaovana fotsiny an'izay rehetra mijoro ety aloha ety Jesosy. Fa hainao no mampiteny anay, hainao no mampiasa anay. Dia mankasitraka anao izay Jesosy. Io foana ny teny Jesosy izay norenesinay, izay napetraka ao aty anatin'ny fonay. Mba tena ho fiainanay tokoa araka ny zaraina teo Jesosy hoe ianao Jesosy Kristy ny fiainana. Dia tena ho fiainanay tokoa ny teninao dia ianao Jesosy. Halleluja. Fanahy masinao mbola mitenena aminay amin'izao fotoana izao. Io ny mpanomponao hitondra ny teny. Fanahy masinao ny ampiteny azy. Fonay rehetra kosa Jesosy dia hisokatra ao amin'ny teninao. Tsy hare afa-tsy izay avy aminao izay androany Jesosy Kristy. Halleluja. Dia misandrata foana Jesosy. Ho anao foana ny voninahitra rehetra. Mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray. Mbola tongotro indray nitondra ny tenin'Andriamanitra androany. Dia hiaraka hivavaka isika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, misaotra sy mankasitraka anao feno Tompo. Fa marina mitenao tokoa ianao fa raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako ianao Jesosy dia eo foany mandrakariva. Misaotra Tompo fa tena eto ianao. Tsy any miteny fotsiny fa tsapanay ny fanahinao masina. Eto anivonay izay mikasika anay, mikasika ny fonay, ny atifananay lalina Tompo hatramin'ny fanombohana. Dia misaotra amin'ny teny izay nozarain'ny Paster Onja Jesosy. Fa tsy teny avy amin'ny olombelona Tompo fa teny avy aminao, fitaovana fotsiny izy nijoro teto fa ianao no teny. Mankasitraka feno, midera sy mankalaza ary izay teny ho zaraiko amin'ity atoandro ity Tompo. Doka tena ho teny avy aminao. Tsanganan'olona tsotra ihany Jesosy amin'ny fanetretena lehibe fa aoka no nisandratra. Aoka ianao no anokatra ny vavako. Dia aoka hikorina ny teninao amin'ity atoandro ity Tompo. Dia feno tsirairay avy Tompo. Fa tena ho tany lonaka ho anarian'ny teninao Tompo. Tena teny fiainana aina ho an'izay mahazoazo izy ianao raha eo. Ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Misandrata feno raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Iarovakitsika Deutéronomie 28 manomboka amin'ny 17. Hotahiny ianao ao an-tanàna ary hotahiny ianao any an-tsaha.
ho tahina nateraka ny kibonao sy ny vokatra ny taninao ary nateraky ny biby fiomponao dia nateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amanosinao ho tahina ny aronao sy ny vilia fanaovam-mofonao ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka atolo Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana iady aminao ka lalana iray no ivoany lalana iray no ivoany anatonanao fa lalana fito kosa no andosirany hiala eo anoloanao. Amen. Wow. Koa nefa vita sahatra zany dia mitsodrano tsika fa tena nanatrika antsika teto Jesosy, nanatrika antsika teto fanay masina. Tena Andriamanitra raha lasaina bavy dia afaka teny rehetra afaka ataontsika entrée dia valable amin'ny dessert ihany koa. Fanombohana zany izy fa tsy tsodrano hoe fa zany hoe misy fa ihany le izy. Tsy fantatra ianao fa ho anahy manokana raha maheno an'izany dia faly a. Dia faly koa ve ianao maheno an'izany tenim-pitahiana be zany? Alléluia. Fa ny teny fampanantenana izay nomenantsika zany dia ny fahatanterahany teny fampanantenana dia iloava amin'ny fankatoavana mandrakariva. Tsy hoe efa nandrain'i Jesosy Kristy tsika dia mety ho azy ny fiainantsika dia tanteraka amintsika ity teny fampanantenana izay novakiny ity. Fa teny fampanantenana zany dia rehefa ialoavan'ny fankatoavana an'Andriamanitra dia mitondra fiadanana sy mitondra fiainana ho antsika. Amen. Dia hovakintsika indray ny ao amin'ny mpitoroteny 4 verset 6. Mivaky toy izao: tsara ny eran-tanan'ila misy fiadanana noho ny eran-tanan-droa misy fisarahana sady misambo-drivotra foana. Ile fiainantsika le androany io le atao hoe mety mbola azo ataontsika le hoe eran-tanan'ila satria mbola misy ny etapotsika. Le eran-tanan'ila zany na dia hoe ny amin'ny raisitsika amin'ny ara-panahintsika. Zany hoe araka ny tenin'ny pasteur Ronja teo hoe mbola tsy tena zao le fahafenonana le hoe mbola tsy zao le tena fahafenon'Andriamanitra zany. Dia mbola mangetaheta foana koa tsika nefa le hoe mba tena ho feno le tanantsika anankiroa, tena hoe fitahiana miavosana amin'ny ara-panahintsika na amin'ny ara-nofontsika satria mbola olombelona ihany tsika. Dia matetika tsika variana amin'ny asa, amin'ny fianarana, amin'ny olon-tiantsika, amin'ny materiel isan-karazany. Iny fa na dia atao hoe amin'ny asa fanompoana ary. Satria indraindray izy ireny dia lasa ohatran'ny hoe sampoantsika mihitsy zany. Ho anahy manokana aloha nisy fotoana tena natsapa mihitsy hoe ohatran'ny manompo loatra ny ty asako ty fa ohatran'ny tsy ampy zany ny fotoana
iombonako amin'Andriamanitra na amin'ny famakiana tena amin'ny fitokanana satria rehefa ana dia ohatrany hoe Andriamanitra vitsy comprendre fa mba reraka e mba tsy mahavita an'izao aloha fa mba reraka sy ohatran'izany nefa ny tsy tokony izany ny fiainantsika fa tena tokony anokana fotoana mihitsy sika alohan'ny zavatra rehetra amin'ny zava-panahy satria tsika tsy ho toy izao ratsy ny fahasoavan'Andriamanitra dia lasa manararoatra fotsiny ny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra miavao isa-maraina dia ohatr'izany koa na ny olon-tiantsika sy ny zavatra isan-karazany sy ny occupation-ntsika isan-karazany dia toizantsika amin'ny Salamo 27:2 indray 127:2 indray mivaky toy izao zava-poana ho anareo ny mifo maraina sy alipandry ka homana ny hanina azo amin'ny fahasahiranana izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalana na dia matory aza dia misy mbola toy eny izy io fa hajanontsika eo izany hoe zava-poana ka itsika ity zany misy fotoana ohatra misambodrivotra ohatrany tsy conscient tsika fa lasa ohatrany fahazarana le izy dia ohatrany hoe efa manaiky tsika hoe zao zany le fiainana e tsy maintsy miasa e tsy maintsy manao an'izao e tsy maintsy manompo e nefa indraindray efa somary lavitra amin'le fiombonana amin'Andriamanitra zay le namorona sy ny antso antsika sika tena tia loatra antsika Andriamanitra sady mbola mamindra fo amintsika nefa mila fantatritsika fa misy farany zavatra rehetra famindrapon'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay fa mety ho tonga le fotoana anankiray mety ho avy Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra na tsika mety ho tonga ny fotoana mety andozantsika n'ity ataperan'ity voyage-tsika ity dia aokantsika mba tsy ho variana mety mampatsiano sady hoe mety ho fohifohy le afatra fa mifantoy ianao fa manana anjara teno anao Jesosy androany tsy ny halavan'ny teny no andraisantsika azy fa ho anao manokana ho anao ty teny ity dia ao amin'ny Jean 14:27 ny anoizantsika azy mivaky toy izao ny fiadanako no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao ny fanomeko anareo aza matahotra na malahelo ny fonareo izany hoe mila mitandrina ihany koa tsika fa betsaka ny fitaka tsy ny fitahiana rehetra no afaka ho lazaintsika hoe avy amin'Andriamanitra satria milaza ny ten'Andriamanitra hoe tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao mety misy zavatra mety misy lalana mety hisokatra mety misy varavarana mety misokatra fa aokontsika hanana ny esprit de discernement mandrakariva amin'ny situation rehetra eo amin'le hoe aza matahotra ndraindray ny mety tafiditra kely ao anatintsika ihany ndraindray ny tahotra ohatran'ireo mpianatra zay ny atsambo niaraka tamin'i Jesosy dia rehefa tonga ny tafidrivotra sy
sy ny onjan-drano dia natahotra iandro zareo. Dia misy ihany koa nefa ny fa tsika zany matoko mandrakariva fa ohatran'reto mpianatra reto ihany tsika e. Fa rehefa niantso an'i Jesosy tsika dia natsahany ny rivotra sy ny tafio-drivotra sy ny onjan-drano. Dia gaga na mpianatra ary gaga hoe iza moa ty ozy izy fa na ny tafio-drivotra ozy izy sy ny onjan-drano ary ozy izy manaky azy. Gaga zany ny mpianatra. Fa tsika koa zany mila gaga koa tsika. Amin'ny fiainantsika mila gaga tsika satria rehefa tsy gagagaga izay tsika amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia mila mandiny tena hoe ohatra metimety foana izy zany. Ka le ohatra le fitezana le metimety foana kay mahatonga saina ihany tokony hatonga saina moa zany e. Satria ohatra hoe tsy misy mandehandeha ho azy ny zavatra rehetra fa misy ny mpanamboatra situation zany e, dia Jesosy Kristy amin'ilay rehefa le metimety ny tiako tenenina. Oui. Dia toizantsika ihany atao amin'le atao amin'le hoe ny miverina amin'le Jean le 14:27 le hoe ny fiadanako nomeko anareo izy izy ny fiadanana nomeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zany. Zany hoe ny fiadanana zany aokitsika toko mandrakariva fa ny efa vototra ao antsika ny fiadanana. Ty fiadanana ty zany tsy hoe amin'le zavatra le tao amin'le hoe amin'ny asa, amin'ny materiel, amin'ny olontiana, amin'izay fanariana rehetra. Reny zavatra reny kay tsy tena hoe fiadanana mety hitondra misy zavatra mety hitondra fifaliana sy fiadanana ao antsika fa mety mandalo ihany izy reny. Fa tsy reny le izy fa fiadanana dia efa eo amintsika fa mila misesira an'le fiadanana tsika. Ao amin'ny Isaia 41:10 Isaia 41:10 mivako toy izao: aza matahotra ianao fa momba anao aho, aza mierikerika foana izao n'Andriamanitra aho, mpampahery anao aho sady mpamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Zany hoe eo amin'le tsika rehefa le matahotra iny zany dia aoka tsika tsy anahy fa le Andriamanitra tsika. Ny anjarantsika dia mitoetra fotsiny eo an-tongotry Jesosy Kristy sy ny ray, fa ny mombamomba antsika rehetra dia efa eo an-tanany. Izy mahafantatra ny le ady lalovanao io. Mahafantatra ny ady lalovanao izy dia tsika zany misy tena Andriamanitra koa milaza hoe mihoatra noho ny mpandresy anareo izy izy. Zany hoe le mihoatra noho ny mpandresy anareo, tsika tsy hoe ao anatin'le confort dia hoe mihoatra noho ny mpandresy ahy e dia hoe falifaly eo amin'le fifaliana le hoe mihoatra noho mpandresy, tsy izay le izy. Fa le mihoatra ny mpandresy misy ady lalovanao. Misy ady lalovanao fa rehefa mety ianao hiatrika an'le ady fa tsy ravoravo-tanana dia ombanao le Andriamanitra ao, le Jehovah tompony maro, le mpiady mahery. Alleluia. Tsara sy mahagaga loatra Andriamanitra.
dia toizantsika any amin'ny Isaia 9 9, 5 et 6. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omenantsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga. Wow, alleluia. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia efa le anarana Mahagaga ny ao anatinao. Zay le nataoko hoe mila gaga tsika raha manana an'i Jesosy marina, fa raha tsisy somary mahagaga zay ny fiainantsika, hoe somary mahagaga fa ny fananantsika n'Andriamanitra dia mba hampamantarana mandrakariva. Izy le momba antsika eny amin'izay alentsika rehetra eny, dia le mahagaga izy satria ao anatin'le ady sy le zavatra tsy haintsika atao no miditra antsehatra izy, maminokatra lalana izy. Dia nytoy ihany hoe mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay Andriamanitra ny fiadanana. Alleluia. Io tsara loatra Jesosy, fa ohatra misy fandraisany le partage ny pasteur Onja sy Tiana ty, hoe mpivady zay, fa zay tsy niresaka akory ny tao anatin'ny fanomanana, fa za raha nahinao azy teo dia gaga be aho hoe tena tsara loatra ianao Jesosy, tena mahagaga ianao. Samy maka ny coin hoe manomana dia samy maka ny coin, fa misy ifandraisany le izy, misy itovitovizana. Tena zay mihitsy hoe fanaray miasa. Alleluia. Tsy avy amin'ny olombelona zany fa voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Ty le fiadanany ty zany a, Jesosy zany tsy nampanantenantsika tany amin'le hoe le nieritreretintsika le hoe ohatra mba mampiadakadana le asa ry, fa ohatran'izao, ohatran'ny bebe ny vola ary azo rehefa mifarany volana, ohatran-drahanina, ohatran'ny mety tsara, fa izy ohatran'izao, fa na hoe tsy fantatro ty zavatra ty, ohatra miadana be fa manana an'ity, na hoe ohatran'izany, fa teny anao hoe misy ny olona tena ao anatin'ny abondance tanteraka, dia jerentsika ity ivelany dia hoe efa miadana be reny, dia lasa ohatran'ny hoe référence le olona, satria misy réussite be isan-karazany. Fa miteny anao fa rehefa tsy le handry ny fiadanana ny ao anatiny, dia mbola tsy ao anatiny le fitsaharana, le fiadanana. Endrika ivelany fotsiny ihany reny, fa raha mba miray andro tsika, raha mba tafarisaka amin'ireny olona ireny ianao, tafarisaka amin'ireny, dia mety ho gaga ianao hoe ay ve zany ohatra mangety be ihany ny fiainan'ity olona ity, lasa na ianao ary angoraka azy. Fa isaorana ny fananantsika an'i Jesosy, dia ny anjarantsika dia mitoetra mandrakariva, miombona ao anatin'le fiainana kely tsotsotra, le mamy be le hoe eran-tanan'ila misy fiadanana, fa tsy le an'le hoe eran-tanan-droa misy fisasarana sady misambodrivotra foana. Tena za mampahery anao fa rehefa manana an'i Jesosy ianao dia mety ny fiainanao. Isaory fa misy ny olona mbola mitondra vesatra sy fangidina, mihoatra ny fiainanao. Mety eo ny fahasahiranana, mety eo ny problème, fa rehefa mbola velona aina soamatsara ianao dia rao fotsiny Andriamanitra. Isaory izay anananao, izay kely anananao isaorana, fa aza mieritreritra lehibe dia be mbola tsy azonao androany. Dia toizantsika ao amin'ny
Matthieu 6:3. Fankatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Izany hoe ny anjarantsika zany tsy le misasatra be, le mifomaraina be sy le alipandry sy le tsy fantako ohatran'ny inona daholo ny endrika ny fahamafisana ao anatin'ny asa sy ny fitadiavam-bola sy ny fitadiavana olombelona sy ny materiela isan-karazany. Mafia zavatra be dia be ty hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anareo izany rehetra izany. Tena hoe izany rehetra izany. Le zavatra le teneniko teo, le siteko teo hoe ny asa sy ny isan-karazany. Hanampy antsika ireny zavatra eny, hanampy anao manokana ireny zavatra eny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fananana an Jesosy Kristy ao anatinao. Vakitsika ny Hébreu 11:6. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Izay mazoto mitady azy. Fa tsy amin'ny fisasarana amin'ny asa, tsy amin'ny fatokina olombelona, tsy amin'ny materiel, tsy amin'ny tranobe, tsy amin'ny fiara tsara be, tsy amin'ny fahafahana mandeha manao vakansa isan-karazany. Fa izay mazoto mitady azy. Alleluia. Tsika zany efa azotsika ny zavatra rehetra ao amin'i Jesosy Kristy. Efa azotsika ny zavatra rehetra fa ny fahavalo sy ny système sy ny frein sy ny rehako izao tontolo izao mbola mampiazakazaka antsika. Alléluia. Dia toy ao amin'ny Jean 15:7 indray tsika. Le hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Ny anjarantsika zany dia miray amin'Andriamanitra, miverina amin'ilay fitiavana voalohany le tena le tamintsika le vonikasihan'Andriamanitra dia tao anatin'ilay hafanapo be mihitsy le tena hoe za tena tsy hembotra intsony fa efa tonga dia lasa zao mandra-piavinao Jesosy dia tsisy hanina intsony. Fa na dia mbola nisy ary tena enelanelany teny somary miakamidina ny hafanana dia tsy maninona izany fa teo ny famondrapon'Andriamanitra. Fa efa lasa zany Andriamanitra tsy manisa heloko izy sady tsy manisa amin'ny androny tsy fahalalana, fa teny dia androany dia teny natao antsika teny hampandroso antsika, teny mbola fampatsiahivan'Andriamanitra amintsika indray hoe mbola eto mbola vonona hiaraka aminao. Dia ny anjarantsika le misafidy fotsiny hoe iny Jesosy hiverina aminao indray amin'le fitiavany voalohany le nampangotragotraka be an'ny foko iny. Fa mbola vonona ho antsika foana ny fanahan'Andriamanitra amin'ny ten'Andriamanitra milaza hoe tsy misy fetra hozy izy ny fanomezan'ny fanahy. Mbola afaka ho tonga aminao, mbola afaka tena androso be, mbola sombitsombony ihany izao hitantsika zao fiainantsika izao amin'le fitototoana kely isan-karazany. Fa Andriamanitra rehefa vonintsika dia izy mikipy antsika, manome antsika ny zavatra rehetra amin'ny ahatanteraka an'ilay fahatanterahana. Fa tsika io hoentin'Andriamanitra amin'ny fahatanterantsika fa aza variana intsony.
Zavariana tso fa tsy zao le mbola iainantsika zao le tsy mbola miaina fahatanterantsika. Ao amin'ny somary efa maraparantsika sahady. Ao amin'ny tantara faharoa de tantara 7 verset 14. Tena marana koa azy hoe efa fantatritsika foana izy ity hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ozy izy no avy ny hetry tena hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka amela ny elony ary anasisana ny taniny. Tena mbola fampanantenana be amin'ny teny fampanantenana be avy amin'Andriamanitra ity teny ity hoe izay natsoina amin'ny anarako ozy izy anahitry tena hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanao. Zany hoe tsika zany tena araka ny ten'Andriamanitra milaza hoe tsisy marina ozy izy na dia iray ara. Za manokana aloha dia mbola tsy tanteraka fa ny fahasoavan'Andriamanitra mbola matoy zao zany hoe mila tena mialitsika reto amin'ny fahazaran-dratsy. Raha misy zavatra efa iainantsika dia ohatran'ny hoe zao angely hoe atao hoe tsy fahatanterahana zao angely hoe tsy fahatanterahana fa misy an'ity fa tsy Andriamanitra ange mamindra fo fa alao aloha ty hoe fa hitany io fa matoy mbola tsy afaka zany dia mbola zay aloha zany fa tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao ary tsy misy fahotana tsy voasasan'ny rano Jesosy Kristy fa matoky manake fotsiny ianao hoe hiala amin'izay zay tsy fahatanterahana zay tsy amin'le tsy zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra. Zany nisy fotoana partage kely fotsiny hoe nisy fotoana misy kilalao tena tiako be tena nafinaritra be anahy le izy dia tena nahavarinana be loatra le izy zany dia ohatrany hoe efa fiainako le izy ohatrany hoe zany hoe mba mila loisir zany nge mba zao zany nge ny ten'Andriamanitra ohatrany hoe mifalia mandrakariva dia ity zavatra mampafaly anahy dia mba ataoko ty. Fa rehefa tonga ny fotoana dia nampatsivan'Andriamanitra anah hoe ohatrany hoe variana amin'le kilalao loatra dia lasa ohatrany lasa fatotra ho anahy le izy tsapako le izy ohatrany fatotra ho anahy le izy satria raha tsy manao an'le kilalao dia indraindray ohatrany somary ohatrany hoe malahelo le zay ny olona milalao dia za ty tsy milalao dia ahoana ny zavatra mitranga any. Fa rehefa ao anatintsika le hetaheta le fahatsapana dia manaova dingana fotsiny maneke hoe eny Jesosy ohatrany tsy mety koa ty fa lasa ohatrany hoe sampy le izy mila manaiky tsika satria tsika raha tenen'ny olona ianao koa ohatrany anina ohatrany sampy mihitsy le izy kirahatsinonako Jesosy ihany ny Andriamanitra ohatran'izao nefa tsika indraindray lasa ohatrany lefa misy sampy kely zany le izy fa tsy fa rehefa tonga le izy dia teny fotsiny Jesosy hoe tena ohatrany tsy vitako ty fa mba esory amin'ity ampio ialako amin'ity fa tsy araka ny sitraponao intsony ny fietran'ity zavatra ity. Dia rehefa tonga le hetaheta tao anaty dia Andriamanitra manamboatra situation zay tsy takatra ny saintsika zay tsy takatra ny saiko mihitsy moa zany dia ankehitriny zao lasa afaka tamin'le izy ho voninahitra Andriamanitra rery ihany fa tsy tamin'ny heriko nefa le izy fa Andriamanitra no manamboatra le situation. Zany hoe tsika zany mila manaiky fotsiny tsika tsy hoe tsika hoe mila manaiky an'i Jesosy fotsiny hoe ohatran'izao fa mila
ohatran Jesosy nanombo ny nanaiky nanolotra ny eny teo amin'ny hazo fijaliana hoe nandray mangidy amintsika ilay izy hoe raha eo tena esory amiko ty kapoaka ty ozy izy nefa aoka tsy ny sitrapoko ny atao fa ny anao dia tsika ndraindray ilay izy tena hoe sombotsombony amin'le tsy mbola zavatra miantra manaitsika nefa ilay izy ndraindray fa maneke fotsiny fa raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo ho anako moa zany raha mbola misy ampikambona zavatra Andriamanitra aloha zany hitondranao hitondra tsika tsiraray amin'ny fandiny tena fa raha misy ampikambona zavatra mbola tokony esorina dia esory raha mbola misy zavatra makapare amin'ny fotoananao dia teneny Jesosy hoe mbola variana be amin'ity Jesosy fa mba esory amiko sa manana ny azy tsika sy ianao fa amin'izao fotoana izao Andriamanitra mamangy anao hitondranao amin'ny fandinihan-tena dia hiaraka hivavaka isika ray masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra ny fanatrehanao misaotra amin'ny teninao misaotra fa mbola manaiky midiny aty aminay ianao avy any amin'ny seza fiandriananao misaotra mamango ny fonay makasitraka feno raha eo ianao ilay Andriamanitra mandinika ny fo sy mahafantatra ny vo mahita ny any anatinay tsiraray avy mahita ny vesatro ny fonay ianao ary mahita ny mety ho sampy madinidinika any anatinay ihany izay tsy manome voninahitra ny anaranao raha eo ka sy ny fon'ny tsiraray avy amin'ny tiatandro ty aoka ianao no andresy lahatra anay tompo aoka ilay fanahinao mahery kasika ny fonay ilay fanahy mavita ny zavatra rehetra raha eo anaisotra zay rehetra tsy avy aminao aoka ny ranao sosarobidy anadio anapatapaka izay sisatsisa ny ravatra faran'izay madinika ny anatinay eny anatin'ny fonay tompo makasitraka feno raha eo fa mbola hitarika anay amin'ny fahatanterahany ianao fa ny aminay tompo teo ka anaiky fotsiny mety amin'ny alalan'ny teny zany Andriamanitra mety amin'ny alalan'ny olona izay miresaka aminay tompo meo anay ny fanahy ny fanetretena Andriamanitra esory ty anatinay ny avinavo aoka ny vokatra ny fanahy tompony anenika ny fiainanay tompo Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra ianao aoka izay tsy fikitra amin'ireny izay fahasairana ny isan-karazany sy ny fahaterena tompo fa omeo anay ny etaeta tompo hikatsaka ny zava-panamandraka riva amin'ny fotoana rehetra akasitraka raha eo matoky izay fa raha mivoaka eto izay dia fa miaro anay sahady ianao maharo anay ianao Andriamanitra tenao manambara hoe anjelin'i Jehova dia mitoby manodidina n'izay matahotra azy ampitomboy ato anatinay ny tahotra anao raha io satria milaza ianao hoe raharay aho aiza ny tahotra esory ty anatinay ny fanasasa tompo amin'ny ota terivo zahay toetra amin'ny eo anatrehanao mandraka riva mba hatsapa ny vidiny ranao Jesosy Kristy izay narotsaka ao ho famelana ny elokay mba hiesotra aminay ny fanararotana ny fahasoavanao izay mivao isanao izay mivao isanandro fa aoka izay raha mbola niposaka ao aminay ny fahazavana sy ny masoandro sy ny maharaina tompo toka izay hanavao ny fanolorantenanay tompo tery io zahay
ary arovy izay amin'ny fakapanahy tompo. Betsaka izy ireo, betsaka ny reako izao fiainana mandalo sy ny faharatsiana izao tompo. Efa tena maizana tokoa izao tontolo izao, maizana ny lalànay, nefa ianao Jesosy Kristy ilay fahazavana ato anatinay, tsy lovy ny lalànay tompo. Aza velo ho tafotohana amin'ny zava-pony izay Andriamanitro, satria milaza ianao fa izay mandeha ny maizana dia izay tafotohana dia mbola mandeha amin'ny maizana aoka izay andeha amin'ny fahazavanao manomboka izao tompo. Mankasitraka findray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. J'espère que tout le monde a eu sa part aujourd'hui. Amen. Et nous allons continuer de louer Dieu, lui rendre grâce pour sa précieuse parole. Amen. On va remercier notre Dieu d'un cœur reconnaissant. Alléluia. Misaotra anao zay misaotra anaty fotoana manokana ty ndray mbola tena fahanay tafiaraka aminao indray anaty fifandraisana izao mankasitraka tompo. Misaotra Jesosy, misaotra na amin'ny hafatra zay tampamokona teo izay mamerina aminay indray ny amin'ny tena tokony fatoana zay teraka
ny amin'ny hoe tsy maintsy avila mimpandonao fotoana rehetra. Andriamanitra ray mankasitraka indrindra ho anao finahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Miditra atao anatin'ny fandraisana isika dia fandraisana fotoana anankiray tena hoe nanantsika fifandraisana amin'ny Jesosy. Ao anatin'ny fandraisana tokony tena atsapa isika fifandraisantsika ihany koa entre anao sy ny rahalahy sy ny anabavinao rehetra, satria ny fandraisana ny fandehanan'i Jesosy teo ambony fitsalia dia nampiray atsika tao anatiny ny anarana hoe kristianina rehetra izay mino an'i Jesosy dia ny fandraisana ny iraisantsika. Ny ahafahantsika tena hoe mahita tena hoe ny fandraisantsika amin'ny Jesosy dia ny firaisantsika amin'ny Jesosy amin'ny ao anatin'ny fandraisana mantsy. 1 Corinthiens 16, 17 dia izao no tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe 1 Corinthiens 10, 16, 17 dia izao no tenin'Andriamanitra: ny fisotro isaorantsika an'Andriamanitra motsy mampiombona antsika amin'ny rano Kristy ve izany, ary ny mofo izay fanapahantsika motsy mampiombona antsika amin'ny tenan'i Kristy ve izany, satria iray ny mofo dia tena iray ihany isika na dia maro azy, noho isika rehetra miombona anjara amin'ny mofo iray ihany. Ny fandraisana dia mampiombona antsika tanteraka amin'ny Jesosy. Rehefa manao fandraisana isika dia tokony tena samy atsapa fa tena tafaray, tena tafiombona amin'ny Jesosy ny tenako. Na oviana na oviana Jesosy manao an'izao fandraisan'izao isika dia matsiaro ny fotoana rehetra izay nilalovan'i Jesosy mandra-pahatonga teo amin'ny lakroa. Ao amin'ny Luka 22, 19, Luka 22, 19 dia izao ny tenin'i Jesosy: ary nandray mofo izy, ary rehefa nisaotra dia novaka iny ka natolona, sady nataony hoe ity ny tenako izay omeko anareo, izao no ataovy ho fahatserovana ahy. Raiso ny mofo dia tena ataovy, tena lalina anatinao hoe iray tanteraka aminao Jesosy, iray tanteraka aminao ao anatin'ny famakiako an'ity mofo ity, ary tsaroko ny fijalianao sy ny fitiavanao natonganao nandeha tao anatin'izany lalana azy fijaliana izay. Raiso ano fa iteny tena Kristy izay mampiombona antsika amin'ny Jesosy Kristy tomponao sy tompoko ihany koa. Ary rehefa vita izany dia nandray ny kapoaka izy. Rehefa vita ny sakafo dia hoy izy: ity ny kapoaka, ity ny fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidana ho anareo. Misaotra Jesosy. Raiso sy troy fa ty ilay rano ny fanekena vaovao no tenenin' Jesosy ho antsika rehetra. Misaotra Jesosy
Mankasitraka anao zay a. La nofinao sy ny ranao izay nafoinao anay. Misaotra Jesosy. Ataovy trapany alalina mandrakariva fa miombona aminao zay amin'ny fotoana rehetra. Na zanay zay misy anay anaovanay fandraisana ao an-trano. Na zanay toerana isy anay fa tena taparay aminao foana zay isaky ny matsiaro izany fitiavanao lehibe zany. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Tena reconnaissant tokoa zay amin'ny vitanao anay. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Ataonao an'Andriamanitra. Tsika ho an'ny fanafitra Jesosy a. Misaotra Jesosy a. Mbola afaka manome anao zay. Misaotra Jesosy satria ianao namiana hery tanjaka ahafahanay miasa, ahafahanay mandray fahasoavana, ahafahanay mandray zavatra avy aminao. Jesosy aresika akaritory mbanatolotra manao teny Jesosy a. Aresy Jesosy a. Atolotra ianao ny fonay raha manontolo ny fo. Após bem para o meu nome, a cabeça uma nata se na toda a Jesus. Resto tudo, quando ele nata manda que sai, amém. Nada Jesus, amém. Merci Jesus, aleluia. Como antes Jesús, que como antes Jesús, que se chica tsuchano, hasta tiene Alléluia. Iza nandray teny androany, atsangano kely ny tanana. Ty lo misy hira kely mba atao alefaso dokolem le izy. Vonona to. Haisa taol. Zay le hira te. Ataovy mafimafy kely le izy.
aiza merci beaucoup. C'est bon. Alléluia. C'est Jésus dans mon bateau. Ça tu sais. Amen. Tenez-nous avec Noé, c'est Jésus dans mon bateau. C'est Jésus dans mon bateau. Sawa. Raha fesina ny zavatra voalaza teo a. Mahazo teny gasy daholo tsika ato. Oui, alléluia. Raha fesina ny zavatra voateny teo a hatramin'ny intercession a hoe mety misy mandalo ady a. Dia niteny koa teo tamin'ny fitarian'ny pasteur Lanjo hoe raisina ny finoana ny zavatra rehetra. Dia nandalo koa teo ny fitoriteni'izy mivady, pastora mivady a hoe misy bénédiction a fiadanana efa men'Andriamanitra fa mila mifatoka amin'ny Jesosy tsika. Raha izay zany fezina ny zavatra rehetrarehetra. Alléluia. Zavatra tiako hanairana antsika rehetrarehetra androany dia rehefa tapitra ohatr'izao ny fivoriana tamin'ny andron'i Jesosy Kristy, vakio tsara rehefa avy miteny Jesosy, rehefa avy mampianatra Jesosy. Dinona ny zavatra tenen'i Jesosy rehefa nisaraka. Inona ny zavatra tenen'i Jesosy? Jesosy niteny hoe tairo amin'izay aloha ny rakotra e. Jesosy ve niteny hoe omeko tso-dranonareo e. Ancien Testament zay. Jesosy le fanatitra averiko eto foana. Jesosy le fanatitra velona. Tsy mitady fanatitra izy satria izy le fanatitra. Alléluia. Fa zao ny teny Jesosy jereo ao Matthieu 7 24. Rehefa avy nampianatra Jesosy dia zao ny teneny. Matthieu 7 24. Ataoko amin'ny teny gasy dia samy mamaky amin'ny teny français nareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa amin'izany nazovo no mandray izany teniko izany, ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo amin'ny vatolampy. Averiko indray mandeha. Koa amin'izany nazovo no mandray izany teniko izany. Efa avy nampianatra Jesosy Kristy nanomboka tamin'ny Matthieu 5, 6, 7. Zay foana averiko aminareo hoe méditeo Matthieu 5, 6, 7 ny fampianaran'i Jesosy. Misy zavatra atao ao, misy zavatra defia atao ao. Dia rehefa tapitra ny fampianaran'i Jesosy dia zay ny teneny. Zay fampianarana ny teneniko izay ozy izy Jesosy a, pratikeo. Teneny eo akaikinao, pratikeo ny tenin'Andriamanitra. Za zao a, za zao nitsodrano tsy avy amina pasteur fa avy amin'ny fampiaranao ny tenin'Andriamanitra. Teneny eo akaikinao. Rehefa mampiatra ny tenin'Andriamanitra ianao a dia mombanao Andriamanitra. Tsy avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny tsodrano fa na za koa mba mila n'izany tsodrano avy amin'Andriamanitra satria izy ny tompony ny tsodrano. Amen. Za zao koa mila. Ka fomba ahoana moa za mila ny tsodrano anao? Samy militsika. Fa ny azahoantsika amin'ny faveuran'Andriamanitra, mifampiarantsika ny tenin'Andriamanitra. Dia ao anatiny tokana ihany fitiavana, famelan-keloko. Tsy mila ezaka zany ravako. Fa rehefa mandeha amin'ny famelan-keloko atsika isan'andro, mandeha amin'ny fitiavana atsika dia ao anatin'ny plénitude de Dieu. Raisina amin'ny finoana. Tsy ezaka ao tsony le izy fa mino fotsiny ianao hoe izay no nataon'Andriamanitra. Tsy mihaino an'ilay sentimentanao, mety ny zavatra hita masonao contraire fa mino fotsiny ihany. Dia tanteraka le izy amin'ny fotoanany. Amen. Apiaro ny teneny eo akaikinay, apiaro ny tenin'Andriamanitra. Iaino ny tenin'Andriamanitra dia mombanao izy satria Jesosy ilay teny. Amen. Zao a raha miala eto tsika ny teny rehetrarehetra voalaza teo a
raiso dia ampiarintsika. Ny bénédiction efa vonona, izay nitoriteny teo. Fa mila minontsika. Amen. Tiako be koa ny tenen'ny pasteur party hoe misy fausse bénédiction izy. Mila discernena le izy. Marina izay teniny izay. Misy zavatra ny atao hoe fausse bénédiction dia mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Lasa variana antsika. Izay ny discernement. Ohatra hoe misy zavatra miseho ohatra asa na tsy fantatro. Hitantsika hoe wow. Dia rehefa miditra ao antsika dia lasa reo hoe tafasaraka. Fa ny zavatra avy amin'Andriamanitra vao hoe mampiombona aminazy. Za tsoroko aminareo fo amin'ny 4 maraina isan'andro ary mody hariva foana isan'andro izay ny asako. Fa lizy asan'ny sokafany Jesosy ho anahy satria amin'ilay asako vao mahay mampiray anahy aminazy. Le asa zany mila fantatra hoe avy aminazy sa tsy avy aminazy. Ianao tsy reraka. Amen. Mila fantarina, mila discernena le izy. Alléluia. Zao tiako tsika alohan'ny isarana eto efa vao ny olona eo akaikinao. Jereva olona aza le olona efa mifankafantatra reny foana. Fa mba le olona tiako tsika ifampitsodrano, tsika ifampivavaka. Omeo teny ampaherezo eo akaikinao. Tadiava olona anankiray, nareo jeune tsy nareo samy jeune fa lasitsika mifangaro tsika. Le olona le tsy fantatra reo reny, le tsy dia hoe mifankafantatra. Andao tsika mba mifangaro dia raiso izy, raiso any amin'ny coin izy. Raiso amin'ny coin izy. Dia mifampifafana reo. Mifampifafana reo. Sy fitehaka mafy be, tehaka mafy be tsika. Mivoaka eto tsika, efa mpandresy mihoatra mipandresy tsika. Zao teneniko anao, zao tsika dia anao ese. Raha misy tendrombohitra, tsy fantatro io karazana tendrombohitra io na aretina io, ninina. Teneno amin'izay, manana finoana, manana conviction. Teneno izay tendrombohitra eo amin'ny fiainanao, rodana androany, akizao izy. Izay ny tenen'i Jesosy Kristy. Inona karazana tendrombohitra amin'ny fiainanao ankehitriny
teneno amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Teneno izay tendrombohitra. Na manao filoha tahaka ho voatsinapy izy Jesosy Kristy dia mahabaiko tendrombohitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy noho ny aminao fa noho ny nataon'i Jesosy Kristy zany. Aza mijery ny tenanao satria na ny tenako tsy mahavita na inona. Fa noho ny amin'ny Jesosy ilay izy dia miala. Noho ny finoanao amin'ny Jesosy ilay izy dia miala. Teneno tendrombohitra. Karazana tendrombohitra rehetrarehetra teneno zao fa morotana miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mikisaka. Sotra Jesosy. Amen. Sao tehaka mafy be tsika. Asa mbola miala fa pasteur Tanjona nanao annonce kely amintsika. Alléluia. Oui. Non, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Hein. Gloire à Dieu. Qui a été béni aujourd'hui, ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh. Amen. Amen. Et ce que je voulais juste dire, c'est que... non, c'est juste par rapport à l'organisation, c'est bon? Le direct est coupé?